araka ny nafatarana azy zany dia mbola nitazomina ny anivon'ny Sampandrara izay misahana ny ady eloka behivava ny mpitaritono leo anivon'ny Air Madagascar rehefa avy nalaina ambavany raha ny fantatra dia mbola itoy eo amin'ny rahampitso izay fakana ambavany an'ity mpiasa ao anatin'ny kompania mpitaterana Air Madagascar ity fa tsy ny syndicat-n'ireo mpiasa manao fitokonana velively nefa no hametrahana fitoriana amin'izao fotoana izao hametrahana fanjakana fitoriana zany fa raha ny voalaza moa dia misy ny fitoriana napetraka noho ny fanampitehana ny toe-karena na ilay antsointsika hoe sabotage économique. Telo amin'ny fitopolo isan-jato ny sidina no foana vokatry ny fitokonana izay tanterahan'ny ampahan'ny mpiasa eo anivon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Mpiasa izay NDB-ny kompania noho izy ireo miantoka ny fisian'ny sidina amin'ny mahampanamora ny sasany amin'izy ireo. Hatramin'ny andohan'ny fitokonana dia fantatra fa tafakatra hatrany amin'ny $10,000 isan'andro ny fatiantoky ny orinasa Air Madagascar. Midangana ihany koa ny fandaniana ho fanorenana ny fahavoazan'ny mpandeha noho ny fikorontanan'ny sidina ka tsy maintsy namerenana vola fampiantranoana, famondrana toerana ary famerenana sarandalana ho an'ny mpandeha miisa 470 sy 903. Hatramin'ny fiandohan'ny fitokonana dia efa mahery ny 700 sy 900 tapitrisa ariary izany. Tsy nisehatry ny fizahan-tany ihany no potika fa ny seha-piariana maro sy orinasa maro eo anivon'ny sehatra tsy miankina. Izany rehetra izany no nanosika ny fanjakana ametraka fitoriana. Ny fanampitehana ny toe-karena no votoatin'ny fitoriana napetraka. Misy moa ny mpanamory avy any ivelany manana ny fahazahoan-dalana natsoina mba hiantoka ny sidina ho fitsinjovana ireo mpanjifa izay zary lasa takalinaina.